Misy mpanoana fitondrana toanao ihany milaza fa misy amin'ireo olona manodidina ny filoham-pirenena no manararaoam-pahefana, manararoatra ny andraikitra izay nomena azy amin'ny teniny hafa. Nisan'izany ngamba ilay fitarainana amparitaka eny tambazotra an-tserasera eny hoe misy kolikoly aho tokony hanokatra fanadihadiana zany ny rafitra natokana hiahan'izany ady amin'ny kolikoly zany. Ny filoham-pirenena no lasa hitarainan'ilay olona hoe misy an'izao dia lasa le fitondrana andrajoela mihitsy ny hoe mpanao kolikoly niainga tamin'ny nataon'olona iray tsy efa fotoana ave zany zao tokony hanaovana tombana ho an'ireo azo lazaina hoe tsy navita na naharaisana fitarainana ho an'ireo mpiara-miasa tamin'ny tao. Ministra io moa zany zao tsy tsara toerana aloha zahay teny hoe tokony efanao an'izay izy na tsy anao fa mba ny zavatra hitako zany efa nametraka foana atsika hoe fa efa nafeno ho an'ny filohan'ny repoblika, efa nametraka atsika fatokisana ny filohan'ny repoblika, mino sy matoka ny filohan'ny repoblika dia miaino, filohan'ny repoblika dia mijery, ary matoka fa hitany sy ny jereny daholy regny zavatra miseho teto amin'ny tany sy ny firenena reny ary nazo afandarana atsika zao matoky fa miaino koa izy amin'izao fandarana zao. Dia izay zavatra zany mahatonga azy amin'ny teny hoe io tena apetraka fahefana amin'ny filohan'ny repoblika hoe raha mbola tianao tazomina reo ekipanao reo anjaran'ny président zay. Fa raha ohatra hoe efa hitany fa misy lesika io izy mahalala ny andro sy ny fotoana tokony afahany manala an'izay sy ny mampikisaka an'ireo olona reto. Fa ny afotsiny zavatra tiako ho tenenina any amin'ny président dia tokony fotoana an'izao hijerevantsika inona ny zavatra netahitam-bahoaka tamintsika satria misy tsy fenona na dia teo aza ezaka zay ataon'ny président fa misy zavatra mbola tsy vita foana. Izay zavatra zay misy facteur be dia be ny antony mahatonga izy tsy vita, tsy hoe ny président manana finiavana tsy anao fa misy zavatra maromaro mahatonga an'izany tsy vita ka hilana fifanomeza tanana. Izay dia vonona nome tanana amin'ny président amin'izay azonay atao rehetra fa hamba hoentina anatanterahana ny vina zay napetraka ny filoha. Azo lazaina fa misy ny mpanoana fitondrana koa milaza fa misy aminareo ao no efa manomana lalana sahady tsonjovana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ano any. Tena marina ve zay raha ny fahitany Elideo manokana? Io moa zany araka le teniko teo hoe sonjiray loha satsy loha zany zay mamarara. Ny tato anatiny ary tao anatin'izay ataoko hoe 15 taona ateorina betsika ny olona tao anatiny avy dia fantatra ve hoe ny faritsy ny vary sy ny tsy farifary. Izany hoe tiako tenenina dia tsotra be hoe efa hita regny mody hoe zay miaraka aminao président nefa manome antsy an-damosiny zavatra misy zany. Misy kosa nefa olona zay tsy miteny akory fa ny fihetsiny hita hoe manampy ny fitondrana. Ka raha ny tenana hoe atao anatiny manomana ny fifidianana manaraka logika zany ao anatin'ny antoko politika ny sy lehilahy zange mifanaikitra. Donc zany ka raha misy olona manomana an'izany eo anivonay dia za tsy gaga amin'izany ary za tsy gaga satria ny antony ao le fitiavatena le te hoe izy foana ny voalohany fa tsy miandry ny fandaminana fa kosa raha mahatratra kosa ny bureau politika tokony andray fepetra manoloana an'izay satria ny antony dia zao ny filohan'ny repoblika ny tambaratsika, ny filohan'ny repoblika ny aratsika. Donc zay toromarika avy any filohan'ny repoblika Andry Rajoelina zay ny tokony apetraka sy ny bureau national ny antoko mba hafahana manao ny arofanina mba tsy hisy zay hoe olona tato anatiny ihany. Jereva nge ny mpanohatra mba jereva ny mpanohatra hoe izy amin'ireo mpanohatra remo tsy tato anatin'ny TGV ny ala be dehibe amin'ireo ka noho izany dia tsy oatra ny teniko reo le fitiavatena reo tsy manaraka ny fandaminana ny lehibe. Eto koa nefa nazana zany tiako marihana tsy mamenatra amin'ny tenan'izany fa zahay eto anatiny koa misy tena miseho tena ho Andriamanitra mihitsy, misy tena miseho tena hoe rôle mihitsy ary ava tena miezaka manambanimbany an'ireo mpiara-mitolona
izay zavatra zay a mila jerevana daholo zany rehetrarehetra aiza moa ny tratra farany rehefa aveo any amin'ny filohan'ny republika nge na de ataoko hoe za zao mipitarika ny TGV anosy zato karaha zany manao kisehoseo manao raha mampatahora na manao zavatra tsy mahafaly amin'ny vahoaka iza moa ny tratra farany rehefa aveo président republika nge zany nanao ny ataoko de filohan'ny republika tsy tiany olona ka izay zavatra zay tokony andraisan'ny filohan'ny republika na ny bureau politika andraikitra zay rehefa maimbo ho jerevo tsara hoe sao de tokony akisaka fa le olona any ivelany kosa zay efa mba miantsoantso tiany metanana misy sasany aminay nge miavinavina rehefa miteny hoe tiany metanana de za indray ny mana tsy mahazo makaty regny tokony raisiny regny iny makasika an'izay hoe ianareo ao raha mifanilika somary mampalahelo le zavatra fito febroary tsarona foana zay ary misy ireo olona tena hoe lasomaso mihitsy hoe zay niady tety tolona tety fa ny olona naonganay indray no lasa mibaiko anay am'izao fotoana zao tsy mahatsiaro tena hiaran'izay ihany koa ve zany Elidio toerana be ny tanàna mandana be ny tanàna moa nomenanao tsy mendrika ny ministra ve zany le mpitolona raha ny zavatra hita io de tsy de jerevana loatra aminatin'le hoe mpitolona izy na tsy mpitolona de lasa ministra ny tiako tenenina de tsotra be président republika mahafantatra mahatsara ny ekipany za tsy miteny hoe zato isanjato na lafatra zay ekipana raisin'ny président fa io koa misy olona mahay manafina an'le clémany any anaty rehefa tsy efa imbony kianja vao mahagaga hoe hay ve ohatr'izany ty ministra ty na ohatr'izany ty gouverneur ty na ohatr'izany ty olo ty fa kosa ny javatra teneniko hoe zay de manaiky fandaminana zay apetraka ny filohan'ny republika ohatra za manokana zao 5 taona no teny amin'ny kianja foana ary niady miaraka amin'ny président foana mitolona foana fa tam'ty nomena mitondra ny fagnon Elidio ianao ny atao be ny tanàna no satondrefany hitondra ny fagnon ny aby raisiko ampanaitretena raisiko entina fampandrosoana ho an'ny commune zay tandrify zay fahefana nomena hoe ity ny fahefana omenanao tazomotreo tsy miady anao député tsy miady anao asan'ny député ary tsy miady anao asan'ny ministra fa be ny tanàna nomena de tazomiko antrakana ary miezaka koa asehoko ny patron ako asehoko ny vahoaka asehoko ny patron politique ako asehoko hoe miasa ity fa manao zavatra tsara tsy manala baraka ny patron politique ako tsy manala baraka ny patronko reto vahoaka reto ary tsy anenena an'le vahoaka fa hoe nifidinay tokoa Elidio ary indrindra mampirearea ana rehefa aveo rehefa tsara ny zavatra ataoko ty amin'ny vahoaka mirearea fa ny TGV ke mahavita manao zavatra tsara ny olona ekipan'ny président de mila manao zavatra tsara betsaka marina teninao fa ny ao anatiny misy manilika fa kosa mba tsy tonga ty aminay aloha le rivotra zay aloha ny hoe zany araka le teniko foana hoe zay rehetrarehetra io samy manana ny fomba ny recrutenanay sy ny diranay tao de sarotra be zany ny teny hoe iza manao inona de iza manao inona fa io kosa de zay misy tena tsy teny kianja fa mety tamin'ny sehatra hafa ny nandraisana azy teo tafiditra tao izy tokony manaraka ny couleur tokony manaraka zay le trandraka tany mena volotany ny arahana tokony manaraka zay fa tsy mipetraka fotsiny hoe za zao ny nandraisana anazy teto za tsy bekon'izaniza za manilika ny satria za ilain'le fitondrana ilain'le antoko non tsy mety kosa zany am'le hoe fanarahana fitsipika amin'ny feny antoko ihany koa azo lazaina fa isan'ny sakany io ho an'ny olombofidy tsy ho an'ny TGV rery fa rehefa hoe mifandray amina olona any amin'ny fanoherina moa no tena tratran'ity zavatra ity hoe tsy maintsy mifandray amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eo rehefa misalotra le hoe maha olombofidy na solonavim-bahoaka io na be ny tanàna maro no hiaran'izay ho an'ny Elidio manokana tonga ngamba tsy manana olona am'izay satria hoe zanaka-trano fa ny any amin'ny mpanao politika sasany izy io raisina hoe nivadika sahady ihanina rehefa lasa takosona amin'ny mpitondra rehefa hoe miasa ho an'ny vahoaka manao hoana ny fandraisanao zay le politika zany ny amiko zany ny fanaovana ny ho anay mitondra io tsy vitan'ny tena rery io za zany tena mahita
tsisy mahavita tena reo ben'ny tanàna ary ataoko hoe ben'ny tanàna resako eto fa aloha za tsy teny député sa samy manana ny andraikiny moa eo raha zay ben'ny tanàna amin'ny fampandrosoana ny commune misy anay tsy misy na de ray ary hiteny reo ben'ny tanàna reo hoe za de mahavita tena tsy mila fanampiana amin'ny hafa fa kosa tokony mba micomprendre ny atoko politika zay ny latsahana ataoko ohatra zany zao hoe team misy ben'ny tanàna team tsy hoe rehefa team izy ohatrana zay na voan'ny merapenjy satria miaraka amin'ny miara-miasa amin'ny fitondrana mahazo fanampiana avy any amin'ny fitondrana de raisina de avy de hozy le atoko politika ny team rehefa avy hoe isorona anao tsy ao anatin'ny ekipa ny team matsony jerevy nandeha ny fifidianana ny olona nge tsy mijery an'le antoko e satria ny fifidianana manakaiky vahoaka de zay hitany vahoaka fa mahava olana tsy miverina lany ihany ve le penjy de izay zavatra zay zany tokony atsika tokony mpanao politika akory na indrindra fa mpanao politika ataoko hoe ankilany amin'ny fanoerana zay tokony mila mametraka mihitsy hoe fampandrosoana ny jerena nizaniza nge reo olo reo e samby eto Madagasikara tsika rehefa manome variraigony ve ho an'ny ben'ny tanàna ny ministra anankiray na ny filohan'ny republique de hiteny ve le ben'ny tanàna hoe tsy raisiko ty fa tadidio io ange tsy makany am-posiny le ben'ny tanàna e fa ho an'le vahoaka any aorinao ho an'le vahoaka zay nanantena fa ianao raha apetraka eo de voavanao ny olan'ireo za tsy miteny hoe zato isanjato ny voava fa kosa matonao napetraka mpamaolana zay pijery ny vaolana anao zay ka rehefa vaolana ary ny azahoana zavatra amin'ny fitondram-panjakana aza omena tsiny e avy alao izy aka tsy midika akory zany hoe hivadika rehefa mivadika moa izy raisinaiko zay aza mitady olona fa kosa rehefa tsy mivadika izy fa mba ho an'ny vahoaka ny anaovany azy iny fitondrana koa nge misy sahirana manampy ny commune zay tsy mitovy couleur amin'ny fitondrana e ameko ohatra anao any tany Tsoromandidy fa misy antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana matahotra an'le discipline de parti tena na de any amgony azy amin'ny fanampiana andeha amin'ny commune io de le ben'ny tanàna manda satria ny antony zay le discipline de parti izy nefa ny victime reo vahoaka indrehana de lasa mampiasa force am'izay ndray le fitondram-panjakana hoe zay tsy maintsy hiditra ty amin'ny commune zay tsy maintsy amory reto association reto zay tsy maintsy maminao zao de ireny fanampiana mena mivantana am'le vahoaka fa raha sitrapon'le ben'ny tanàna satria am'le discipline de parti miezaka foana manda so de hoe io ndray fa mandray zavatra fitondrana nefa tsy tokony manana toetsy ana ohatran'izany ary za mino fa nahoana tokony zay foana ho an'izay mpitondra mijery vaolana ho an'ny vahoaka za tena raha misy olona manatitra amina na de ataoko hoe président Ravalomanana igny aza manatitra vary amin'ny taonina ao amin'ny commune ao raisiko soamantsara satria ho an'ny vahoaka io fa tsy ho raisiko soamantsara ary miteny mihitsy hoe atao fandrondray président tsy problème na reo président ny atoko politika mpanotra rehetrarehetra io nde natry fanampiana amina raisiko soamantsara satria tsy ho io fa ho an'ireo vahoaka reo de tokony samy manana mentalité an'izany tsirairay fa zahay de vonina ifanomezan-tanana ohatrany ao amin'ny zato manokana zao reo candidat zay atao hoe adversaire angamba azo lazaina anazy na hoe mpifaninana tamin'ny fifidianana rehefa manao zavatra de inviteko daholo reo satria tapitra tamin'ny androny propagandy ny atao hoe fifaninanana ara-politika fa izao andao hiara hampandroso ny tanànatsika ho an'izay misalasala moa tsy anatony misy an'izany ao anosato misy tena tsy tia namaizina mihitsy satria izy atoko politika hafa hoe za TGV de tsy tiany TGV izy de tsy tiany mihitsy za tsy malailo am'izany droany zany zony zany zay tiany io fa kosa za tsy fahavalondreo ary za koa mandray zareo foana ary miaraka hampandrosony tanàna de mampandroso any amin'ny propagande ndray ndray nifaninana e zay tia mbahoaka ihany io raha zareo ny lanym-bahoaka bravo rehefa za lanym-bahoaka tokony bravo zay le hoe ao anatin'ny
fifanarana politika ohatrany sy ny adihevitra politika sy ny fifanarana politika ohatran'izao a tokony adihevitra ny miady fa tsy ny olona ny tokony iady a na irafy satria malagasy anankiray aby tsika. Azo lazaina ve zany fa mbola sakana ny fidirana lalina amin'ny resaka politika rehefa hoe andray andraikitra fitantanan-draram-bahoaka zany? Tsy de azo lazaina hoe sarotra fa samy mitondra ny toetsainy tsirairay ka raha ho an'izay manana toetsaina boribory a de mety zay mahasarotra azy fa raha manana toetsaina tena hoe mivelatra ho an'ny rehetra mora zany satria za manokana de zay le teniko tao za be ny tanàna nosy zato andrefana fa rehefa manao zavatra de miantso andreo candidat mifaninana amiko ary am'izao tsika miteny zao efa angamba efa niteteziko daholo reo antoko politika mivory ny tim de mba manatonany a miresaka miaraka amin'ny tim mivory ny atoko politika hafa ao anosy zato de manatonany a zareo moa manasa za manantona misy fotoana za mihitsy ohatra hoe efa enokeniko inge hoe mivory reo aleo zany ka mba ho any aminareo a ny antony tsy sanatria kory hoe filambanina ny mahatonga ny tena mandeha any na hoe fanakanana fa ny zava-dehibe hoe samby zanaka nosy zato tsika am'izao a inona ny zavatra mba hafantatrinareo mba anjara brikinareo ho an'ny commune tsika inona ny sosikevitra ho anareo avy any aminareo hoentina nasoa ny commune tsika ka izany no ataony tena mba hafahana hoe miaraka ny hery-velona rehetra manatsara n'izany tanàna zany tsy fantatro hoe mety zarery angamba be ny tanàna manao an'izany tsy fantatro na maromaro agny fa tsy mifankahita amiko fa raha zarery le izy mba anaovako antsoavo amin'ny be ny tanàna zay namako hoe andao tsika vahoakatsika reo a mpiaramonina amintsika atao fitaratra fa raha misy maromaro kosa efa manao an'izany de bravo fa andao hotoizatsika foana ry zalahy ry zavavy fa commune iarahana tya andao a ialantsika eo ntsony zany le resaka hoe zay atoko zao fa andao miara mitambatra ho fampandrosoana ny tanàna. Andriamatoa Elidio Randrianjafy a be ny tanàna ny commune no zato andrefana apitarika ny TGV mpampianatra ihany koa tapilasady ny fotoanantsika anafana ny resaka androany inona no azonao amtinana reo vao resaka reo a nisy ny zavatra mety no manana olazaina fotoanan'izao misaotra betsika aloha ny nanasa tena amanaraka raha azo atao mba hitarina tsy haika adiny roa adiny telo fa tena mbola tsy afa-pokory a de tapisady zany koa midika fa teny eo hevitra mba anjarany tena manoloana ny zavatra be deabe ny vahoaka moa anao tsy afaka hamory zareo tsirairay avy fa zao sehatra ohatran'izao a zay isoranareo atao amin'ny UCM zany a manokatra zavatra ohatran'izao a mba ahafahan'olona miaino hoe inona mariny moa zavatra misy any amin'ny fiarahamonina any de mankasitraka tam'izay a ary eto de miteny amintsika rehetrarehetra ny indrindra fa ny vahoaka malagasy a fotoana ny tena tsapa fa mafy ny fiakaran'ny vidim-piainana andao tsika tsy hovarinana anatin'ny ady la politika intsony na fanomanana ny ketriketriky ny fanonganam-panjakana sanatria ny vava misy efa mitaritarika tsikelikely regny mandeha amin'ny anao manjery reny fa kosa zany a andao tsika hifantoka anatin'ny fitadiavana eto a de manao antsoavo amin'ny mpitondra ataoko hoe za moa ao anatiny amin'ny mpitondra de efa hita ny ezaka ataotsika tena samy manao daholo kosa mijery an'ray ministre zany tsisy hitanao mijanona ny bro zany fa tena sur terrain eny amin'ny kianja daholo a ny akamaroany ministre rehetra samy manao tsika fa kosa raha navita 50% tsika amin'ny vitesitsika ndao ampiakarina 70 na 90% mihitsy izy am'ty fa hilainy vahoaka zany atsika miasay ary anaovako mbola antsoavy amintsika mpitondra zay fanamaivanana any vahoaka handao tsika hiezaka ny na moa zany eo anosy zato ny zavatra mba vitako hatram'izay moa ny rano tao aminay a de misy ronjato ary zato mifariny ambany a bidon any rano fa am'izao tena nanaovako ezaka be mihitsy fanampiana ny pompe rehetra de mba midina 50 hitanao le fanamaivanana zany a kely zany a fa hitany io hoe mba nisy an'izay de zay zavatra zay no mba anaovako antsoavo amitsika hoe zay azo atao de andao ataotsika ho tombontsoa ny vahoaka